Ndraimbava makasika ny vaovao fahasalamana kosa natratra anarivony sady nireo marary tonga teny anivon'ny hôpitaly HGR nanao fizaham-pahasalamana mahakasika ny maso hatramin'ny atalata teo dia maro ary javitsy ihany koa ireo izay nanantona ity toeram-pitsaboana ity ny arety maso katarakta sy ilay antsoina hoe pterygion no tanterahan'ireo mpitsabo teo anivon'izany hôpitaly izany ny fizahana ireto aretina ireto. Isa amin'ireo tonga nanantona tetỳ amin'ny HGR Filoha Ramatoa Bertine nitondra ny vatiny izay manana olana ara-pahitana. Tsy mahita amin'ny masony dia misy katarakta izany. Efa elaela ihany angambany fa izay vao tena ohatran'ny hoe tsy nahita. Ramatoa Malala kosa dia nitondra ny raibeny 4 taona izay azo ny fahanjabana efa tao anatiny herintaona izao. Nanosika moa izany dia izay manana dadabe efa antitra 4 taona izy dia masony tsy mahita dia mba mangetaheta izany hoe tsaboana amin'ny masony satria hoe io izany no tena problème na dia efa antitra ary izy dia mba hafa ihany ilay mahita amin'ny maso. Samy nahazo ny fampahafantarana tamin'ny alalan'ny finday sy nareo tamin'ny alalan'ny haino aman-jery samihafa moa izy ireo ny amin'ny fisiany fizaham-pahasalamana maimaim-poana tanterahany ekipa ny Africa Mercy Ships eto amin'ny HGR izay ifatenana ireo olona marary ny katarakta sy ny pterygion ka atao fandidiana maimaim-poana. Ny talata 20 janoary teo ka hatramin'ny rapitso moa no efa naterahana ity andiany faharoa amin'ny fizaham-pahasalamana mikasika ny maso ity ary tamin'ity andro fahatelo netsika ity dia mahery ny arivo ireo fa tonga namaly ny antso. 1077 ireo any dia 80 no katarakta, 80 ny olona ho alefa ny ho an'ny ankizy zany izy mandidy ihany koa zareo ny strabisme le gila maso ireny dia 4 zany strabisme dia ny ambiny katarakta daholo tamin'ireo le 1077 dia ny amin'ity zany hatramin'ny androany 1177 hatramin'ny androany ny olona nandalo mbola tsisy salanisa azo menanareo zany akoatr'izay satria rehefa tapitra ny mission zareo zay vao izy hoe zao ny olona many. Mbola hitohy amin'ireo toerana hafa eto Madagasikara ny etsika fizaham-pahasalamana satria misy ny politika ny fanakakezana ny vahoaka tanterahana ao anatiny tetikasa lehibe ny Africa Mercy Ships ity. Mercy Ships moa dia miezaka mandrakariva manakaiky atsika vahoaka malagasy ka noho izany dia ho an'ny Sonia Rano Ivongo ireo ekipa masony Mercy Ships ireo ny 7 hatramin'ny 17 ny volana janoary ao amin'ny bureau an'ny fahasalamana ao amin'ny district an'ny Sonia Rano Ivongo ary ho an'ny Fenerive kosa indray dia ao amin'ny hôpitaly be no izahana fahasalamana ireo olona izay manana aretina katarakta sy pterygion izay ny 10 sy ny 11 ny volana febroary. Raha ny fanazavany Dr Vodom Abraham mpitsabo maso platsaka tsitrapo teratany togolais avy amin'ny Africa Mercy Ships ny pterygion dia miseho amin'ny alalan'ny fanirian'ny nofokely anaty maso, ny katarakta kosa dia aretina miseho amin'ny alalan'ny fiainan'ny fahitana tsikelikely ary mefara amin'ny fahajambana. Ny fandidiana ihany raha ny fanazavana ny fomba fanasitranana mahomby amin'ny aretin'ny maso roa ireo. Tsy latsaky ny telo tsarara nefa ny saran'izany fandidiana izany izay tsy zakany fa efa amin'ny vidiny rehetra raha toa ka tsy misy ny hetsika lehibe tahaka izao.